Any amin'iny fagatra atsimo andrefana iny fa 7 Novambra dia nisy ny fidinana ifotony nataony avy ao amin'ny fitalehavam-pagatra ny Arenakibon-tany atsimo andrefana tao amin'ny commune Sakaraha ho fanentanana ireo mpisehatra hiditra amin'ny sehatra manaradalana moa ny tena antony ity fidinana ifotony ity. Nandritran' izany ihany koa moa dia nisy ny fanentanana manokana mba hanajany ireo shop ny lalàna mahakasika ny fanaovana ny autorisation d'achat et vente des pierres précieuses satria efa misokatra izany eo anivon'ny fitalehavam-pagatra ankehitriny raha toa ka nikatona izany teo aloha. Navelom-bolo tokoa ny fidinana satria tonga maro ireo mpisehatra amin'ny Arenakibon-tany tao Sakaraha ary naneho ny fahavononan'izy ireo hanao midingana mifandraika amin'izany. Andriamatoa Matanty Pobera tsy manao raty ilay ministry ny toe-karena manga sy ny jony tamin'ny fitondrana teo aloha moa dia lasa mpanolotsaina ambony aty Afrika. Tsy mivataranja ny ministra teo aloha Matanty Pobera tsy manao raty fa lasa mpanolotsaina ambony momba ny jony ranomasina ary fiovan'ny toetrandro misahana ny firenena afrikanina ampolony. Senior Fisheries and Ocean Climate Advisor no fiantsonany andraikiny. Izy moa dia isan'ny ireo ministra teo aloha na azo EST kanefa nisorona izany nohon io andraikitra vaovao eo amin'ny kontinanta afrikanina io. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mirarisoa any ministry ny jony sy ny toe-karena manga teo aloha mba aleo alasa ho ela velona ho ela fanapahana satria anisan'ny baba te alongo mo Andriamatoa Matanty Pobera tsy manao raty. Nisy orinasa mahita ny Toamasina faharoa nitrangana haitrano ny orinasa Imexol na Imexal izay mpanondrana letsi ao Analamalitry Fokontany ao ihany commune Antetezambary district Toamasina faharoa. Nitranga mo izany ny androany tokony tamin'ny 3 ora maraina. Voalaza fa afo ny nina natoraka no nitarika ity fahamaizana ity. Vokany mo dia may avokoa ny ankamaroany entana izay entina hikarakara ireo letsi amin'ny ity taona ity ary tombanana ho raiky lavitrisa ariary eo ny tombatombam-bidiny zavatra izay may. Nilaza mo ny vipanina Fidèle Razara-Pierre ny hoe fanendrena olona rajoelona ho tompon'andraikitra ambony dia manompa ny pitolona. Nilaza mo Andriamatoa Fidèle Razara-Pierre ny hoe taranaka Irmara fiera d'être Irmara olona nampiasain'ny patron rajoelona rehetra io no notendreny filoham-panjakana vaovao ho tompon'andraikitra lasa manompa olona nitolona izany. Nambarany ihany koa fa ny nampijabaka ny mpitondra hatra zay dia efa manao ny tsy mety dia mbola merci président. Tsy toerana no netolomako fa principe ary afaka isorona amin'izany toerana izany aho miverina amin'ny mampanao gazety aho. Ireo mo anisan'ny nolazain'ny Fidèle Razara-Pierre nandritran'ny fandaharana miara-manonja 20 Novambra 2024. Anisan'ny vaovao nahafalin'ny maro tao anatin'ny tambanjotra tserasera ihany koa ny hoe tsy préfet Antananarivo intsony i Angelo Ravelinarivo. Voatendro préfet eto Antananarivo nasolo an Angelo Ravelinarivo ny secrétaire général ny ministère atitany sy ny fitsinjaram-pahefana teo aloha Andriamatoa Abraham Rajafetra. Raha tsy ahivona moa dia ny folo maro salasa teo izy no nandray ny asa ma SG azy tao amin'ny ministère atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ary izao dia voatendro préfet eto Antananarivo izao rehefa niala ny fitondrana Andry Rajoelina. Tato ato moa dia efa mihetsiketsiky i Percy Fanapera. I Percy Fanapera moa dia ilay manindrahindra ny resaka federalisme. Tsy maintsy ny vahoaka ifotony izay tompony fahefana farantampony no itondrana ny fampahafantarana ny federalisme ho i Percy Fanapera. Ity horonan-tsara hitantsika ity moa dia anisan'ny fidinana ifotony izay nataony amin'ny izany fampahafantarana ny federalisme izany. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gaskiara Fenisoa moa dia ho tonga ao Mandritsara hitokana radio feo ny vaovao ao Ambalabe Mandritsara. Tontosaina 1 Novambra amin'ny 7 ora maraina mo ny lanonana fitokanana radio feo ny vaovao mafaly ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gaskiara Fenisoa no hitokana izany. Aorian'izay moa dia miroso amin'ny lanonana manaraka izay amin'ny 20 ora fitoam-pivavahana sy fandraisam-pitenenana ary misy ihany koa fanolorana mara-pakasitrahana ho an ireo navita adidi-betsaka tao amin'ny hôpitaly vaovao mafaly. Fa ny zavanisy tany Bealana na renivohitra ny androany kosa dia niparitaka nanirana renivohitra ireo mpianatra ny CG. Niparitaka tao Bealana na renivohitra ireo mpianatra ao amin'ny CG Hauteville ny androany alakamisy 20 Novambra 2024 maraina teo. Toy izao moa ny soratra nihentiny ireo mpianatra. Apetraha amin'ny dabli izahay fa nahefa volany ray aman-dreninay tsy maintsy manao passation ny Bron Fram teo aloha. Ireo mo anisan'ny sora-baventy izay noentiny ireto mpianatra ao amin'ny CG Hauteville ireto. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa
aloha no namarana ny videontsika koa dia makasitraka anareo na vitanay ano hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo fona ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy